zao nitehirizanao anay ka hatraranay ny ahatsiarovana sy ankalazanay ny nanomezanao ny fanahinao masina ho anay izao. Ko raha andray ny teninao, anafaranao io fiangonana nateraka ao indray io, zahay kehitreo. Aoka ny fananao masina hanapaka ao am-ponay, hampangina ny tabataba ny saina sy ny fahalalana rehetra, fahaizanay mandresy mandray mankatoza ny teninao zany. Sokafy tompo ny sainay mba tsy ahitanay afa-tsy anao, ilay Jesu Kristy velona mandrakizay. Ko mitenena tompo fa mihaino anao zahay mpanomponao. Amen. Dia ampitombon'Andriamanitra aminareo riavana ny fahasoavany sy ny fiadanany. Azontsika mandray izao hafatra pentekosta ho antsika izao, fa sarobidy loatra izao ataon'Andriamanitra antsika izao, dia mbola nitehirizany antsika namakivaky izao vanim-potoana sarotra, tsy ho antsika eto an-tanindrazana ihany, fa ho an'izao tontolo izao. Ampiorony devoly ny alalan'izao otrikaretina mandripaka eran-tany izao, aminao ny fiadanany tompo. Amen. Natahotra tena angovotra raha hitondra ty hafa azy ty, satria teny fantatry ny maro verimberina ambany mason'ny kristianina rehetra zany Jaona toko 7 mitantara ny resaky Nikodemosy tamin'i Jesosy zany. Teny mahazatra loatra ny olona, ka zay ho teneniko toa efa voalazanao avokoa. Mangataka ny fanan'Andriamanitra sika mba hanokafany ny saina mampahalala antsika handray zany teniny zany anio Pentekosta, mba hivelomantsika amin'ny maha-fiangonana kristianina, velomin'Andriamanitra amin'ny fanahiny izany. Ny Jaona toko 7 dia araka zany efa ilazana azy zany hoe indray takariva somambisamby zay nakao amin'i Jesosy, fa seho Nikodemosy hanisany mpanapaka ny Jiosy, mpampianatra ny Jiosy. Rivariva satria matahotra ny mason'ny olona, sao hitan'ny olona hoe miaona samy resaka mididinika amin'i Jesosy. Zany manko zavatra tena nanahirana tamin'ny androny. Mandrakaketiny zany mbola manahirana ny olona zany hoe hanatona mpitandrina dia ifampidinidinika, toa ilaza fihavanana sa fifankatiavana, fifandraisana po. Matahotra sao hitan'ny olona hoe akaiky an'i Jesosy, akaiky ny mpitandrina. Dia aleo maneho toetra hafahafa amin'ny mpitandrina, aleo manao toetra hafahafa amin'ny fiangonana, sika mba ilazany ireo tsy namany ireo. Dia tahaka zany Nikodemosy, mpikambana atao amin'ny Sinediona, fitsarana faratampony tamin'i Jiosy, ity Nikodemosy ty, mpampianatra, anisany mahay hoy ny mpampianatra nanoratra momba ny ato momba azy. Nefa isan'ireo nino sy resy lahatra ny amin'ny Jesosy Kristy. Nampiavaka azy tamin'ny fahasoamako raha izy ny fahasehany santatra zany hoe hino an'i Jesosy zany, satria nandinika izy hoy ny teny rabio, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao, fa tsy misy olona mahay manao zao
zao famantarana ataonao zao ratsy Andriamanitra momba azy. Mandinika zany ny olon-kendry, mamantatra, mangataka ny fanan'Andriamanitra. Izy tokoa mo ty olony ty, izy tokoa mo ty Jesosy ty. Resy lavitra Nikodemosy favy amin'Andriamanitra io. Fa tsy misy olona maefa zao ataonao zao izy mantseny Jesosy, ratsy Andriamanitra ny momba azy. Zany ary mbola latsaka am'izay maizy azy amin'ny Jesosy. Fa efa tena lehibe raha ty amin'ny olona farisoa tahaka zany no miaiky fa momba ny Jesosy, ao amin'ny Jesosy Andriamanitra. Tsaroana izy ty fa amin'ny fotoana nanomboana ny Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana dia isan'ny anankiray miara-dalina tamin'ny Josefa avy any Arimatia nangataka ny fatiny Jesosy halevina izy. Ny point faible ny Nikodemosy ny tahotra ny Diosy. Fa ny point fort sary mino an Jesosy. Dia rehefa tafahoana amin'ity Andriamanitra hita maso ty Nikodemosy, dia hoy Jesosy tany, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraka indray ny olona tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Jery tsara zany zahatra lazain'i Jesosy zany. Raha tsy ateraka indray ny olona tsy manina, tsy mahazo mahita fotsiny efa tsy azo atao. Zany hoe raha atao miteny somary vatambatana fiarahamonina dia hoe spectateur du royaume de Dieu. Mpijery fotsiny tsy mahazo ianao. Raha tsy ateraka iray i Jesosy. Zany fanairana azo lazaina azy defi ataon'i Jesosy amin'ity mpampianatra ny Jiosy ty. Makadiry zany tomoko, ary tena tokony hanaitra ny olona zay efa zatra fivavahana, zatra baiboly, ny hevitena fa izy ny tena kristiana, izy ny tena mahay baiboly, izy ny tena efa tompo-toerana ao am-piangonana mihitsy. Tokony hanaitra ny olona tahaka izany. Zao fitenin'i Jesosy amina mpampianatra lehibe tamin'ny Israely zany, tsy maintsy ateraka indray ianareo vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Taitry Nikodemosy varariny zany. Raha olo lehibe tahaka izany sahin'i Jesosy hitikitirana zavatra tahaka izany, taitry Nikodemosy ataony olona ahoana materaka indray no mahazo miditra ny kibony reniny rehefa izy ka ateraka. Nisy saikio, nisy sainao tsy mahita zay afenin'Andriamanitra, fa dia zay takatry ny saina ary zany maolombelona hiditra ny kibony reny. Alay voatsaina zany mpampianatra ny Israely ilazany Jesosy zava-makadiry, zava-miafy ny lanitra tsy takany hiditra ny kibony reny. No metaona Nikodemosy io efa mpampianatra ny Israely zany, mpijery film ianao reny le olona lava somotra be reny zany, rabi mini Diosy, iny mbola mieritreritra hiditra ny kibony reny. Oh là, le défaut du physique, du palpable, des sciences, tena latsaka mibany zany vatakarany zany. Ateraky indray hiditra ny kibony reny. Dia nanteriny Jesosy, lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha tsy ateraky indray ny olona, ateraky ny rano sy ny fanahy, dia tsy mahazo manino miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Wow! Vao mainka
mainka naletika Jesosy raha fantsika io zany a dia vao mainka letika any amin'izay tsy ho takasy Nikodemosy mihitsy ateraky ny rano sy ny fanahy. Ny alamy Jesosy zany hoe lavitra tsy takatry Nikodemosy ny ateraky indray dia nakekeziny mba ho takatra raha hahazo ateraky ny rano sy ny fanahy. Ilay fahatakarana tsy lasa lavitra ny Nikodemosy ny eritreritra n'izany ateraky indray zany mira amin'ny hoe fidirana kibon'ny reny dia ateraky indray olo fantrano fahalalana taliany Jesosy ateraky ny rano sy ny fanahy. Jesosy zany tsy hoe rehefa tsy azo Nikodemosy ny resaka, tsy hoe rehefa lalina loatra tamin'ny Nikodemosy ny resaka dia nijanona teo izy, fa atosiky ny fitiavany. Pakaro zany matoa nytoriteny, matoa mampianatra, matoa manazava ny ten'Andriamanitra io ny fiangonana noho ny fitiavan'Andriamanitra anao. Tsy tiana hijanona any amin'ny tsy fahalalany Nikodemosy hiditra ny kibon-dreniny zany ianao, fa tiana hazo atakatra ny marina izay afen'Andriamanitra amin'ny olon-drehetra. Dia akekeziny Jesosy ateraky ny rano sy ny fanahy. Dia somary manazava ihany hoe izay ateraky ny nofo dia nofo, ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy. Zagaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraka indray ianareo. Mila filahina kely zany ny fahaizantsika miaino, filahina kely ampiasa ny saina mampahalalantsika nakatra avy amin'ny maha-olona tsika. Zany zava-dehibe lazainy Jesosy zany ateraky ny rano sy ny fanahy. Dia ndao mba hiverina kely any amin'ny Genesis toko voalohany. Hahita zavatra any ianao toko voalohany amin'ity zavatra lazainy Jesosy ity. Genesis toko voalohany diny voalohany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany, ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana, ary aizina ny tambonin'ny lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba taiza tambonin'ny rano, ateraky ny rano sy ny fanahy. Taiza hoe ny fanahy nanomba tambonin'ny rano. Ny fanan'Andriamanitra miasa amintsika dia tsy miala amin'izany fiasany ao amin'ny rano izany. Ty Jesosy ty zany mahafantatra ny Genesis. Ty Jesosy ty zany nampilazaina ny zavatra efa nisy hatrany amin'ny Genesis. Ny fanahy nanomba tambonin'ny rano, ateraky ny rano sy ny fanahy. Miaraka zany hatrany ampahariana zao rehetra zao Andriamanitra efa niasa tao amin'ny rano izy mba hiteraka indray ny olona ho zanany, ahary indray ny zavatra rehetra nahary ny lanitra sy ny tany tambonin'ny rano, tao amin'ny rano. So dia lasa lavitra nay izay ny sasany kandeha ho any anaty rano zany fa any misy Andriamanitra. Tonga indray ny sasany dia anamarina ny hevitra nitrikitry ny sasany fa ratsy any an-troboka any anaty rano ianao. Dia tsy natao ilay ahita ilay lalana haterahana indray no faritan'i Jesosy. Efa azokazonao an-tsaina zany tiako lazaina zany.
lay nandrarako anao isaky ny mihetsika tandremo anaka tandremo ka tandremo vo misy maimay miteny etsy anaraka ndreny efa zany ohatrany tiako mahafinaritra be any ino lazaiko tamin'ny zanako tonga miarabata ny 7 Mey rahabata matraty ny 7 Mey mbola anatin'ny volany metsika saivony zany dia nampianariko azy tahaka zao anaka tandremo tsara so voafitaka ianareo amin'io rotorodon'ny olona ao ivelan'ny fiangonana io tsy fiangonana tsangany akory reo tsy fiangonana iovavarany akory reo fa atsy amin'ny toeram-pivarotana taloha atsy atsy amin'ny toerana fanaovana sinema atsy tsy manangana fiangonana reo satria tsy naorina havita fiangonana hitaizana ny olona fa androitana fotsiny ianao any mavarim-bariana any mafinaritra be nisy pasitero izy le zanako ny hirany ny gadokirany mafinaritra be mitoteny izy tonga dia mandresy lahatra izao ny teny mpitany tsarovy anaka fa ny fanahy masina mampianatra anao mandresy lahatra anao tsy mahafinaritra anao meny anao voalohany tsy zameninao zany hoe mahafinaritra be ny tononkirany sa ny gadokirany dia variana any anao fa ireny dia tsirona tao amono fieritreretanao tsy ahenonao zay tena marina tokony ho avy amin'Andriamanitra dia variana any anao ary rehefa ino no mahazo toerana aminao na tsy hoe poizina ny anaran'izy iny dia tsy ahay an'iray marina intsony ianao adyhevitra tao aminao dia foana zay fitaomana sy fandraisin-dahatra tao aminao dia tsy misy fa ianao efa mihevitra fa ity hitako tilo izy sarotra nybalazaoko tamin'ny fianakaviana sasany sarotra ny miady hevitra amin'ny olona lasa any ivelany fiangonana ateraky ny rano mba sokafana kely ny sainao mahalala ina natao hoe rano la chimie H2O rehefa miatota rano be veo vao natao hoe rano raha haiko ny sambatra molécule d'eau nanaovako batisa anao dia nataoko batisa tamin'ny molécule d'eau ianao rano iny mainka fa hoe efa felony vera anankiray efa rano be dehibe molécule d'eau be dehibe io ka tsy voatery hoentina any amin'ireny rano ianao tahaka le amitany ianao isaky mihetsika tatsy ianao efa natao indray maka teroa ianao no efa natao fanondroana teroa ianao efa ipoly efa ipiry ianao zay nasoka rano jerena fiainanao mboly ianao ihany tsy mety miova tsy teraka indray fa fasady fotsiny maha-kristianina anao zavatra ivelany fotsiny maha-kristianina anao fa mila teraky ny rano maromarony ianao dia mianatra tsara ny romanina toko fahenina ny zanako amin'izany miara-miombo amin'i Jesosy Galatiana toko 5 koa efa lazany apôstôly Paoly amin'izany voaombo miaraka amin'ny Kristy miara-maty amin'ny Kristy mayanao anao io amporatsinao io avonavonao io sainao mpialona ny namanao io sy ny toy izany voaombo miaraka amin'ny Kristy ireo ekenao Jesosy dia miara-maty aminy amin'ny azo fijaliana ianao zany finoany zany no mandresy lahatra ny olona atao batisa tena tsy vitako zaho irery fa raha vitako efa nataoko ela zany hoe ampangina ny ambopoko fotsiny tsy avinavina tsy hoe mamboka androany dia tsy miavinavina tsy hoe zany mamboka androany tsy vitanao zany avy amin'ny naimponao fotsiny fa mila manombo zany faharatsiana rehetra zany amin'ny azo fijaliana ianao maty ireny mombanao taloha reny dia tonga olona vaovao mahary olona vaovao Andriamanitra tamin'ny rano Genesis toko voalohany miverina eto amin'ny iterananao indray amin'ny rano batisa izany
ianao kosa no mamantatra zay ataon'ny tompo aminao avy eo amin'ny soratra masina sola scriptura ny ten'Andriamanitra ihany fa tsy zay le azalazain'ny olona ery tsy zay irairay olona ery fa zay lazay soratra masina momba zany olona nandray ny sakramentany batisa izany dia mianatra ny soratra masina ianao ampianaro ny fanan'Andriamanitra ianao reseny lahatra ianao hiasany ny fanan'Andriamanitra ianao ateraky ny rano sy ny fanahy dia ongotan'Andriamanitra avy amin'ny alalan'ny fanahy ten'Andriamanitra ho levona tsy isy tsony ao aminao ao zay ratsy namatotra anao taloha raha misy olona amin'ny Kristy dia olo-baovao izy nao mba hiverenana ny hery sy ny fahefany ten'Andriamanitra entin'Andriamanitra mamboatra anao Hébreux 4 ainao tsy anjery zany fa mety anokatra baiboly koa renao zao za manokatra ny azo ao ny 9:12 Hébreux 4 ny 9:12 fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona trano fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary mitonona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny heritreritra sy ny fisainany fo iverenkely fa velona sy mahery ny ten'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona trano fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary mitonona sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny heritreritra sy ny fisainany fo io tenin'Andriamanitra velona sy mahery io miasa ao anatinao rehefa mandray lay batisany rano ianao tadi tsara fa ny hany vitatsika fiangonana hany azotsika fiangonana atao ny batisany rano tsy manana fahefana tsy manana fahaizana tsy manana inana azontsika atao hanaovantsika batisany olona amin'ny fanahy zaho manao batisanareo amin'ny rano itsao fa hoavy lay anankiray zay lehibe efa teo alohako na dia tonga aoriako azy tsy mendrika akory zay amahako ny fehikapany izy anao batisanareo amin'ny fanahy masina tsy andraikitro tsy vitako tsy haiko atao anao ny anaovana batisanao amin'ny fanahy masina fa izy Andriamanitra ny miasa io le teneniko tamin'ny fotoanany ny anarantsika hoe ny fanahy masina ny mpamibebaka tsy azoko alaina ny toeran'ny fanahy masina mpibebaka anao fa anjara sy asana ny fanan'Andriamanitra zany tsy misy valaka amin'izany tsy azoko alaina tsy azoko atao ny aka ny toeran'ny fanahy masina hiteraka anao indray fa asan'Andriamanitra zany ny anjarako dia mitona milaza anao zany marina lazainy soratra masina zany ny andraikitro dia manazava aminao zay tian'Andriamanitra atao avy amin'izay voasoratra sola scriptura dia ino hitaomany fanan'Andriamanitra anao handray zany fahamarinany zany amin'ny fiainanao zay efa nateraky ny nofo dia nofo efa olona ianao io nofo ianao io manana ny mahay anao ianao dikan'izany la persona dia mahay olona anao iny nofo zany fa zay ateraky ny fanahy dia fanahy lay fanahy miteraka f lehibe jereo tsara ny textenao fa zay ateraky ny fanahy dia fanahy f kely le fanahy faharoa jereo tsara ny textenao lay finiavanao ankatoan'Andriamanitra io avy tamin'ny fanan'Andriamanitra efa mianarantsika nandritry ny herinandro ny fanahy masina omeny finiavana tsara ankatoan'Andriamanitra ny zanany tsy hiverenako tsony resaka ny hoe farabatisany zazakely efa nampianatra zany elabe isika mazava ny fisiasan'Andriamanitra amin'izany izy miteraka anao indray zany dia enga Andriamanitra ahary olona vaovao anatinao avy amin'ny fihainoanao ity afatra pentekosta ity
ianao mandray zany fahamarinany zany ho anao. Ary ny toe-panamin'ny olona tamin'ny andron'ny apôstôly ary mbola maizy azy ny fiangonana kristianina raha nandray dia tsy miady hevitra, mbola nanangana sekta ray reny ory any amin'ny sisiny akaoana zany dia manino zany tsy nanao zany fa zay nandray dia voatsindrina tampony nandray ny tenin'ny tompo marina zany. Tahaka Nikodemosy, tsy misy olona afaka manao zoaso raha tsy Andriamanitra no ao aminy, manaiky zany fanekeny zany fanalahidy ny ahafanao mandray zany iteran'Andriamanitra anao indray zany aharian'ny olona vaovao anatinao. Ka ianao efa nateraka nofo tapasineny olona manana ny toetranao ianao dia ho avy eo ianao hiteraka hoe za teraka jany ho azy, za teraka volana me za dia ho avy eo tamisain'ny bioritmanao zao tao ny toetranao. Reny le olona zay ateraka nofo dia nofo zany nampime sady nampalahelo aho raha ny ady hevitra fatratra tamin'ny mpanompon'Andriamanitra tamin'izany fotoana. Zao ny teny efa zao nanaovana aza zao ny psikoloziako ka zao zany tsy afaka milovany zao zany aompoko fa tsy namary satria ampatezerana moa ny fifampiresahana tamin'izany da dia nalahelo azy hoe ndry tsy mbola niaona tamin'ny tompo zany olo zany fa mbola le lofo io ny teny io dia olona teraka tamin'izao daty teraka tamin'izao daty izy mihitsy io ny teny io sanguinaire inavy ny toetran'ilay misy an'leo nofo io mbola izy aby mihitsy io ny teny fa tsy mbola nandray, tsy mbola nandalo, tsy mbola nahazo lay lazain'i Jesosy tamin'ny Nikodemosy hoe nateraka indray lazaiko marina dia marina aminao tokoa tsy maintsy ateraka indray ny olona, tsy maintsy ateraka ny rano sy ny fanahy ny olona. Io tsy resaka safidy, tsy resaka formule, tsy resaka amboamboarina fa manaiky an'Andriamanitra hiteraka anao indray ianao fa tsy maintsy io vao mahazo miditra ny fanjakan'Andriamanitra, mahazo mahita na zany hoe mahita gaga mahita ny ataon'Andriamanitra ao amin'ny fanjakana dia gaga ianao satria miasa Andriamanitra. Tsy asan'olombelo zany tanteraka zany fa asan'Andriamanitra ho izy. Dia enga ny fanahy tompo hitarika anao hahazo zany fanitrikitrehan'i Jesosy tsy maintsy zany dia andraisanao ny ray amin'ity an'ity ny anamarina ny tompo zany teniny zany aminao dia olo vaovao ianao. Maranako sahady zao afatra pentekoste mandiny fahavalo ivereny kely amin'izao toko fatelo mahafantatra sy mahitsyenjereny io ny maro aminareo mirivotra mitsoka amin'izay ty renao ny feo nefa tsy fantatrao zay iavinina izay alehany dia tahaka izany zay ateraky ny fanahy. Efa feona rivotra be nareo mitsoka ndrindra entinao izy fa tsy fantatrao avy aizy ho aizy ny rivotra eny hoy ny tompo dia ho avy ndray meteorology eo dia ilaza hoe fantatra io paster avy any anany nandrivotra mipotra dia mandala tsy anana dia hoakany mety ilaza amin'izany ndray la meteorologie je n'ai qu'une science tsy ny fahasarotany meteorologie kory no tiany Jesosy iresahany eto fa tsy fahafahanao mametra mamaritra ahoana ny fomba hiterahana Andriamanitra indray ianao. Personne n'a la formule de la conversion. Teraka indray tsy misy olona eto ambonin'ny tany manana formule ilazana hoe manao
an'izao manao an'izao manao an'izao ianao dia ateraky ny fanahy. Mety anana formule ny sasany hoe izao gradisa mety anan'ireny rano na tsy ataon'ireny rano mety anana zany rafitry ny sakramenta zany ianao fa ny aliterahananao indray tena asan'Andriamanitra zany anaka hatrany mamelona anao hanaiky an'Andriamanitra zany afatry zany manaiky iasan'ny fanan'Andriamanitra ianao. Manaiky volavolainy io fanan'Andriamanitra io ianao. Araka lazako azy tamin'ny fiofanan'ireo mpiatafika tamin'izany. Aza mitomany mitaka tany asa ataontsika hoe mpitandrina mpiandry diakonina dia anao tahaka tanina. Misy ohatra anankiroa alaiko ahafana mantoefy hoe amalinao ty fanontaniako ty hoe mbiaizy ianao zao aiza ho aiza samy rehetrarehetra zany ianao zao. Ty ohatra raisiko ty anazavako an'izany lazain'ny tompo amin'ny J:15 ateraky ny fanahy tsy anananao faefana tsy anananao fomba fanao atateraky zany ho izy Andriamanitra ny miasa. Niaona tamin'ny Jesoa Petera efa taona maromaro talohan'ny Paoly any ampanjanona any mpianaratovanany Petera manaraha raikitra anazy ny nanajana ny aratiny Petera miverenany taorina kely tsangana ny tompo tamin'ny maty tsaranareo tsangana ny tompo sahira-tsaina teo mpianatra izy lasa verina andeha nanaraty miala tamin'ny aratiny Petera anaraka ny Jesoa. Tsaronareo le mitena lazany Jesoa azy hoe andahy tsy afantatra itelanao Petera. Tantarainy mpanoratra tantarainy mpampianatra fa Jesoa efa nitsangana tamin'ny maty azy efa voaombo maty nitsangana tamin'ny maty Jesoa mbola nandahany Petera te any Jesoa ilay Petera mafy te mafy ny fanenjehana tao Roma tamin'izany fanenjehan'ny kristianina dia ndeha nitositra hiala tao Petera dia nifanena tamin'ny lehilahy anankiray tahaka ny fanenan'i Jesoa tamin'izy roa lanaka ny Emaosy ika toko 7 dia nanontany an'i Petera olona fanena taminy ao aiza ianao mamay tsy misy aoka izany ny fanenjehana ny fiangonanao andeha hiantositra hoe Petera. Dia namaly an'i Petera ilay olona ny fanena taminy hoe rehefa tsy manaiky hiaritra ny amin'ny anarako ka hohomboina ianao dia zany ho hiakatrao fandroany homboiny fandroany ny azo fijaliana hoy le nyfanena taminy. Azoasonao tsaina hoe zany iza zany Jesoa. Nandrean'izany Petera hitako hoe ny Petera tena taitra sady nangorongoro ny tompo iny tsy hita zay nanen'le olona miresaka taminy amin'ny fiainaingana izy dia nakany Roma dia tamin'ny vanim-potoana iny tsy ladaty nanomboka teo au centre Petera dia rehefa ombona amin'ny azo fijaliana izy dia nahoaka tany ambany ny lohany fa tsy mendrika mitovy amin'ny Jesoa am'zy izy fa tiako tantaraina amin'izany lay niaonany tamin'ny Jesoa ny antsony Jesoa azy anaraka azy nandritry ny fotoana nampianaran'i Jesoa azy efa hatramin'ny mitsangana sy tamin'ny maty bola tsy miova tena resy lahatra tena voto ama apôstôly azy akory Petera. Misy zany be lehibe mitahaka an'izany amin'ny fivavahana olona efa firy-taona nanarana ny tompo mbola izao ihany toe-panahy olona efa firy-taona nanolora-tena ho an'ny tompo mbola tahaka izany ihany tsy atao makivy zany mansoa ianao tao ianao anaraka ny tompo eny am-pandehanana eny ianao hain'ny tompo ahitsy tahaka nataony tamin'ny Petera eny am-pandehanana eny hain'ny tompo
vola voraina tahaka lazay zao na toko 2020 amboarin'andriamanitra ianao ompanompo araka zay amikasitrany ianao asakivy mpanompo faharoa tantarako aminao fa azo tamisaina lava be zany momba ny Petera zany a zay fanarahany any tompo mandraky ny hoe efa nimbona tamin'ny afijaliana Petera maty somatsara noho ny amin'ny tompo somatsara zany a dia ao ambanin'ny basilique de Saint-Pierre izy no levina lasa vaty fehizoro fiangonana mihitsy zany i Petera mamakivaky zany fotoana sarotra fiovam-po tsy mety tanteraka raha tsy efa tena nanaraka an' Jesosy teny mandrakarena tsy mety miala kosa izy tsy mety kivy izy na de fahavalanteny mijereny Jesosy hoe hitanao zany nanemy akoholahy nalahelo tomany fa tsy kivy tamin'izany Petera nandrosy any nanaraka ny tompo an-trano de naharitra tamin'izany fanompona zany azana teny ka hoe kendren'andriamanitra aminao niaretanao ny fanomponao ahatongavany amin'izay kendren'andriamanitra hatao anao tsy fantatrao zao natao fatelo andiny fahavalo izy andriamanitra matateraka izany i Petera i Paoly kosa asan'ny apôstôly toko fahasivy asan'ny apôstôly toko faharoambiroapolo asan'ny apôstôly toko fahaenina ambiroapolo ny tany saminy apôstôly Paoly ny miaonany tamin'i Jesosy miainga avy-tany ho any Damaskosy dia nanena fa nena tamin'i Jesosy tamin'iny andro iny andro iny ihany tonga tao Damaskosy nametrany na miasa tanana tsangana avy eo Petera i Paoly tonga dia mitory teny magaga mihitsy tao Damaskosy aloha tonga hatrany Jerosalema gaga tao mitandremakeo zao dia io niny nanentsika antsika mamitaka antsika fotsiny mody mitoritory fa isambotra izy rehefa avy eo satria tsy nekeny olona tsy ninony olona mihitsy hoe nanakeny Jesosy izy io fa niova avy hatrany Petera i Paoly azafady misy koa zany androany izy nandray an' Jesosy dia tonga dia fa no vany fanan'andriamanitra zany misitaka andriamanitra tao rehefa maky momba n'izany any amin'ny toko faharoambiroapolo amin'ny asan'ny apôstôly toko fahaenina ambiroapolo amin'ny asan'ny apôstôly aseho azy i Jesosy zay tsy maintsy iaretany no miampy fa niova avy hatrany prompte vetivety teo lalana ankany Damaskosy tonga dia niova fo tahaka zany misy olona tampoka be ohatr' zany keo ny fiovany dia ateraka indray zao natoko fatelo andiny fahavalo tsy fantatrao zany fa an'andriamanitra zany dia nino maneke fa hay tompo atao niteraka anao indray araka zay ankasitrahiny araka izay tiany atao mba hahafanao mahazo izany fahaterana indray zany amin'ny fiainanao ka hitombonao raha i Petera ianao ary anao ahefanao be avy hatrany raha i Paoly ianao fa misy karazan'olona tahaka izany ao am-panarahana an' Jesosy ao mino aho fa tia Nikodimosy tia dia karakarazany sy Petera zay taony so hitan'ny olona fa rehefa amaky ny filazantsara zao na indrindra tena mitantarany eo nisy fotoana tany am-piovoreny tany Nikodimosy rehefa tena fa isambotra an' Jesosy olona dia izy hoe tandremakely nareo fa tsy atsika tany manameloka olo raha tsy efa tsiara-tsara izy miseho kely olona na dia ao azy ilay tahotra an' Jesosy misy tahaka izany ny kristianina io tsy dia tena tonga dia sahy be mijoro tonga dia sahy kristianina zaho miaro ny anaran'ny tompoko zaho mijoro amin'ny maha-kristianina sisy tsy dia sahy manao trano fa mikodina miolakolaka eo izy le mpihira tsy tena mahitsy anaraka ny tompo fa nisy tapony kely eo mandeha dia velona mivelona kely sy ny aotrany fa tian'andriamanitra sitaka andriamanitra ho anao anaka dia zao tamisain'i Jesosy mba zao hoe tsy maintsy ateraka indray ianao dia ho tanteraka aminao zany kasen'andriamanitra ho anao zany miainga avy any amin'ny Isaia ianao dia fa mandre an'izany hoe omeko anao taranakao ho anofo rehetra ny fanahiko i Jehova nandray zany ry Petera asan'ny apôstôly toko fahaefatra
ary dia manana an'izany nome tompo an'izany fanano zany ny tompona ndraikitra tsirairay manaiky an' Jesosy ao amin'ny fiangonana mba hijoro amin'ny mahampanompon'i Jesosy Kristy azy ka azon'i Jesosy Kristy tokiana mampandroso ny fiangonana manaka ankehitriny mbola mahasedra ny zavatra rehetra ny fiangonana nateraka Andriamanitra iray io mamakavaky ny toe-javatra sarotra toy izao atrentsika mianakavy zao efa nazaiko anao hatry ny hely zany maharary ahy ary tsy ankasitrany fanahy mihitsy zany zao no tao amin'ny fiangonana fa miaritra avy ny andro dia hifaly ao an-trano Jehova isika mianakavy. Ain'Andriamanitra ianao anaka amin'izany fahatakaranao sy fandraisanao ary fanekenao ny tsy maintsy ny Jesosy zany mba hioatra ny Nikodemosy ianao mpanompo mahatoky ao amin'ny Kristy ianao nateraky ny rano satria efa niraisinao ilay sakramenta nateraky ny fanahy satria niasa ataonao Andriamanitra tian'Andriamanitra aminao ny tompo ivavakisika tomponay eo misaotra fa menao anay ny teninao tamin'ity andro ity ampaherezanao anay tsy mipetrapetraka fa manaraka anao manaiky hiasanao ateraka ao indray tanteraka ny tsy maintsy nao Andriamanitra ho an'ny fiangonana ho anay tsirairay tanteraka izay fanokasainao mba hitondranao ny fiangonanao misaotranao zay tompo tamin'izay nampianaranao anay fa aizahay ty maleny dia ny nofinay mbola manan-kely mandrakarivo zany no tsy maintsy anatonanay ianao mifona aminao amin'izao fiarahana mivavaka izao fa tsy mahay mankatoanao zahay matsiaro resy zay raha roba manaiky ny marina ambaranao aminay matsiaro afataraky zay raha manaiky mankatoanao Andriamanitra fa tokony mba hiseho mafimafilo endretren'izay hitan'ny olona dia hideranay hoe zany ny olona mahery mandà manohitra ny fiangonana Andriamanitra mifona aminao zahay avelao ny elokay ary mety izy anao hiasa omponay miteraka nay tray ho zanay